Mampitombona aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Anio Alahady faha-enina amin'ny volana Septambra 2024. Alahady faha-13 manaraka ny Trinité. Izay banjinana indrindra ny lohahevitra manao hoe miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Liturgia amin'ny endriny voalohany avana no tanterahantsika amin'ity anio ity, ary ny loholona sy ny dekona ao amin'ny Sikajimino no manatanteraka ny asa fanompoana. Ny mpitandrina ray aman-drenitsika no hitondra ny hafatra Andriamanitra. Dia ary sika ry havana hanomana ny fomam-panahintsika hidera sy hanome voninahitra ny anaran'Andriamanitra. Ary hitsangana isika rehetra hamaky ny Salamo fa 500 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Salamo fa 500 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Ny anaran'ny Tompo. Miderahan Jehova, miantso ny anarany, atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy. Saintsainy ny fahagagana rehetra ataony, atao voreharehanareo ny anarany masina. Aoko hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova, mitadava an'i Jehova sy ny heriny, ka tsy ho mandrakariva ny tavany. Tsarovo ny asa mahagaga nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsarany ny vavany. Ny taranaki Abrahama mpanompony, dia anareo olombo mifidy ny taranaki Jakoba. Jehova, izy no Andriamantsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Amen. Hivavaksika. Andriamanitra Tompo sy Mpahary anay io, endre ny fitiavana sy ny fitantananao mahagaga teo amin'ny fiainanay. Andriamanitra tsara sy mpamindra foy ianao, fa na dia mandalo fotoan-tsaratra tokoa ary izay ankehitriny noho ny hafitsoko ity valana retina Covid-19 ity, fa indrindra koa ny ady sarotra izay lalovanay any amin'ny isan-tokantrano any. Dia sitraka loatra Tompo ny tantananao sy ny fimbinanao anay tany amin'ny isan-tokantrano. Ka indreto izay Tompo, miara-mampiombona ny feonay, anandratra anao, hanome voninahitra ny anaranao. Misaotra indrindra Tompo, fa tsy navelanao irery izahay,
fanindro ny tananao, natsotranao, niaro anay tamin'ny lalana rehetra izay nombanay, ka afaka manome voninahitra ny anaranao eto anivon'ny tempolinao amin'izao ora sy fotoana izao. Fanainao masina mandrakariva no angatahanay, anatrika anay feno eto, na amin'ny alalan'ny hira fiderana izay nasandratray, amin'ny alalan'ny vavaka, ny teninao, indrindra ny afatra izay omenanay. Ianao Tompo ny tahiry izany ety amponay, hoentinay indray mamakivaky ty herinandro vaovao omenao anay ity. Tompo tsara indrindra, indreto izahay izay navotanao manokana, ka afaka manome voninahitra ny anaranao. Dia atreho feona ary ty fotoana tanterahanay ity, dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay, ilay fanontantana anay, mampahery anay isan'andro isan'andro, no ametrahanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Afaka mipetraka isika ry havana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, enoy amin'ny fanajana mandrakariva ny tenin'Andriamanitra izay manambara ny sitrapony amintsika amin'ity anio ity. Ho indrindra ny Tompo amintsika manao hoe: koa amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho. Miasa amin'ny fahatahorana sy ny ovitra hahatanteraka ny famonjenanareo. F'Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana, hahatanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana, mba ho tsy manan-tsiny sady tsy misy fitaka ianareo, dia zanak'Andriamanitra tsy manana adidy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Mitana ny tenin'ny fiainana mba hisy ho reharehako amin'ny andron'i Kristy, ka tsy ho niazakazaka foana aho na ny sasatra foana. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Afaka malala rehetra ao amin'ny Tompo, samy miaikintsika fa tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany, koa andeha hiondrika hifona eo anatrehany, hivavaksika. Indrisy Tompo, indreto izahay izay navotanao, miaiky ny tsy fahatanterahanay eo anatrehanao. Mamindrafo aminay, mamelany elokay, fa be tokoa ny ratsy vitanay, ka izany ny mahatoy izao anay. Fantatray nefa fa Andriamanitra be fitiavana ianao, koa indreto izay Tompo, mitalao eto anatrehanao, diovy ahafaho eloka mandrakariva, satria tsy mamelanay irery ianao, tsy mamelanay irery ianao na dia ao anatin'ny tsy fantanterahana ary dia tsy sitraka ao Andriamanitra ny hahavery anay, na dia ny singam-bolonay iray akory ary. Tompo tsara indrindra, apetraka ifeny eo am-pelatananao ny fiainanay, satria tianay loatra ianao, ka tsy mamelana ilonao amin'ny tsy fahatanterahana. Dia apetraka ifeny eo am-pelatananao izany vavaka izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, ilay mpamindra fo sy mpamela heloka. Amen.
fitiavana malala rehetra ao amin'ny tompo. Raisoa ampitiavana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny teny famelan-keloka izay omeny ny tompo antsika. Tsangansika. Hoy ny tompo amintsika manao hoe: mankanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Entony zioka ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho, dia hita fitsaharana ho amin'ny fanahy ianareo. Fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Aleloia. Amen. Sambatra ny olona sy ho velany olona sy voasarona amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Sika riavana hiaraka hanonona ny fanekam-pinoana apôstôlika izay raisantsika amin'ny mpino rehetra manerana izao tontolo izao manao hoe: mino an'Andriamanitra iray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijarana napaka amin'ny Ponty Pilato, nombona teo amin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsy, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo ary navy tany. Mipetraka ankavan'Andriamanitra iray tsy toa, avy any ny havian'ny tsara ny velona sy ny maty, mihaino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiambonan'ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka isika riavana. Izao dia tonga amin'ny fotoana izay lazana ny fiangonana antsika riavana. Izany dia tomboka amin'ny famakiana ireo taratasy maro samihafa izay voareo ampelantanana. Avy eo isy ny tantara-vola ataon'ny fikarakarany volan'ny fiangonana, isy ny fanentanana ara-pahasalamana, ary ny ray aman-dreny mpitandrina no amarana ny rahan'ny fiangonantsika androany. Fanentanana fohy mbola mitoy ny fisisatan-anarana amin'ny Facebook, amin'ny site web, amin'ny sakristain, so amin'ny lalana finday natokana ho amin'izany ho amin'ny fivorintsika fiangonantsika eto Ambavatomitafo amin'ny herin'ny anio. Tahaka izany ihany koa iangaviantsika efa mbola tsy navidy izany, mba hanoratra ny anarana, fanampy ny anarana, lalana finday, adresy ary ny taona ho ivelan'ny trano fiangonana rehefa vita ny fiombonantsika masina amin'ity marain'ity. Taratasy avy amin'ny trano famoaham-boky antso FKKM. Miaraka anareo amin'ny anaran'ny tompo izahay. Tonga tokoa ray aman-dreny sy mpianatra ny fotoana izay tsy maintsy hiverenana amin'ny fianarana sy ny fiainana andavanandro. Koa mampafantatra anareo izahay fa efa niomana sy vonona amin'ny fandraisana anareo izahay eto amin'ny librairie antso FKKM. Ho voady manoloana izany ny fiapetra ara-pahasalamana. Taratasy fanentanana. Miaraba amin'ny anaran'ny tompo. Misaotra ny tompo isika no fitondrana antsika namakivaky ny valana retiny iny. Mbola nitsoiny sy irahiny isika nao ny asana, koa dia indreto izahay manohy izany amin'ny finoana sy ny fitiavana. Koa miantso ny sampana, sampanasa, asy fikambanana, vomiera, lola sy ny dekônina
ary indrindra mipandray ny fanasan'ny tompo mba hiara-entana hitrotro-mbavaka, ary indrindra iombona ezakarabola mba hahafahana manatotosa ny fotoana rehetra ho voninahitr'Andriamanitra. Entanina ho an'izay mbola tsy nandateraka ny fetim-bokatra mba handateraka izany, fa indrindra entanina isika ny amin'ny fiatrehana ny fifandraisan-tanana amin'ny ray aman-dren'ny mpitandrina. Marihana fa isy ny fafana milaza ny atsipirian'ny fandaniana rehetra izay ho zaraina amin'ny fotoana manaraka mba hahafahan'ny tsirairay avy miomana. Ny soratra masina dia mampatsiahy antsika hoe tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Hebreo 7:17. Ny fahendrena sy ny fitaizana izay voaraintsika teto ambavady mitafo dia mampianatra antsika ihany koa hanome sy hahafoy araka ny ohabolana 1:20 manao hoe misy mahafoy nefa mitombo fananana hatrany. Koa amin'ny fanahy ny fahafoizana sy ny fitiavana sy n'Andriamanitra atao anatintsika anie hanome hery antsika ahafahantsika miatrika sy mahantanteraka izany fotoan-dehibe izay miandry antsika izany. Taratasy filazana manjo. Sitrak'Andriamanitra ny antsoin'ny mpanompony Ranaivo Blé Charles ny Alahady 5 Jolay 2024 teo amin'ny 720 taonany. Hoy ny vadiny Ramatoa Ranaivo Irène ny zanany, Ranaivo Andriandrasana sy Rasaobo Nirimalala, ny taizany, ny zafiny, ny ray tampo aminy, ray tampo amin'ny vadiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa nentina niala tao an-trano ny loha 159A Ambohipeno ny Alarobia 9 Jolay 2024 mialohan'ny nametrahana azy tao Ambohipeno ihany. Taratasy fisaorana ny vadiny Ranaivo Irène, ny zanany, ny taizany, ireo zafiny, ny ray tampo aminy, ray tampo amin'ny vadiny, ny fianakaviana manontolo, ny foibe fitondran-tsekoly FJKM dia manao itony amin'ny fisaorana sy fakasana feno ho anareo rehetra tonga ny dododona ampionina nampahery ny trotro-mbavaka tamin'ny alalan'ny finday tamin'ny falasana ny vady ny ray be malalanay. Andriamanitra manankarem-pahasoavana anie hamaly fitianareo. Amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganan'ny tena maty mampandrenesinay anareo fa ny ava-malalanay Ranaivo Saint Noël dia natsoiny ray hodany aminy ny sabotsy 20 Aogositra 2024 rehefa nivahiny 7:15 taona teto tany. Hoy ny reniny Razaiarsoa Yvonne, ny vady aman-janany Ranaivo Saint Heriandry mivady, ny zafiny ray tampo aminy ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa nentina tao amin'ny tranony Lot de Zen 71 Ibis Analamahitsy ambany andrefana ny alatsinainy 2:30 Aogositra 2024 rehefa nentina nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra teo atoerana ihany mialohany nametrahana azy tao amin'ny fahasandrazany tao mahatony soavy masoandro. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty mampandrenesinay anareo fa ny ava-malalanay Rakotomanga Rawera Saint Honoré dia natsoiny ray hodany aminy ny alatsinainy 13 Jolay 2024. Hoy ny zanany, ny zafiny, zafiafiny rehetra ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa nentina niala tao an-trano ny loha 03 289D sabotsy namehana ny Alarobia 15 Jolay 2024 mialohan'ny fotoam-bavaka nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ny nampahaizana amin'ny fianakaviana teo atoerana ihany talohany nametrahana azy tao amin'ny fahasandrazany ao Ambohitromby Alasora. Marihana fa ny fianakaviana dia efa nanome fararakitra ho fampandrosoana ny asan'ny fiangonana. Ary farany riavana taratasy fisaorana. Izahay fianakavian'ny tompo Lara Kotonirina Jean Frédéric Ray manontolo dia maneho fisaorana fiainonareo tapaka sy namana, mipiara-miasa, mpiara-mivavaka ary anareo fokon'olona tamin'ny nafoizanareo fotoana niarahany ory taminay. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny hamalysoa anareo fa tsy nahatsiaro orery izahay nisy anareo. Tsara revenana tompoko ny maty ka dia misaotra indrindra. Hoy ny reniny Razafiarsoa Florina sy ny fianakaviana iray manontolo. Dia tahaka izay ny raha ny fiangonantsika riavana ho an'Andriamanitra ny voninahitra.
Toy izao indray ry havana ny fiainana ara-bolan'ny fiangonana tamin'ny volana aogositra lasa teo. Eo amin'ny miditra 337 000 ariary. Eo amin'ny mivoaka 7 102 781 ariary 18. Manatombo ny mivoaka ary rehefa natambatra izany tamin'ny volan-tanana tamin'ny faran'ny volana jolay dia 36 105 962 ariary 41 ny volan-tanana tamin'ny faran'ny volana aogositra lasa teo. Toy izao ny fitsinjarana izany. Fanomezana varavarana 1 200 000 ariary. Fikojana ny fananan'ny fiangonana sy fanamaintisamolaly 5 489 260 ariary. Fanomezana hanamboarana ny trano fidiovana 9 774 210 ariary. Rarivato izay tokony ho alohany amin'ny entreprise 3 423 090 ariary 50. Fandraisan-tanana ny mpitandrina Randrenarysoa Mianakavy 200 000 ariary. Fanomezana dabilio ho an'ny kolejy teolojika Ivato 540 000 ariary. Ary ho an'ny fampandehanan-draharaha 15 479 401 ariary 91. Ireto ry havana misy fampitam-baovao vitsivitsy omenantsika mahakasika ny ara-bola. Vita tanteraka ny adidintsika teo amin'ny foibe FJKM sy ny synodam-paritany. Tamin'ny fetim-bokatra ny 5 jolay lasa teo dia 15 810 600 ariary no vola voaray. Ary farany mahakasika ny trano fidiovana 10 millions ariary no tokony mbola halohantsika dia irentsika teo fa efa kely sisa izany dia manentana antsika ny amin'ny ahafahana matotosa izany hatramin'ny farany. Misaotra ny tompo isika ny amin'ny fahasoavany satria na dia tao anatin'ny fotoan-tsarotra aza dia hitantsika ny tanan'ny tompo izay miasa eto amin'ny fiangonana ary tena manan-karem-pahasoavana ny tompo dia misaotra sy midera azy isika ary indrindra misaotra antsika rehetra ny amin'ny fanatanterantsika ny ajidy ara-bola eto amin'ny fiangonana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Tafaona amin'izao fotoana izao tsika maromaro vitsivitsy. Misy indraindray ifampizarana nefa misy koa ilaina amafisina. Amin'ny zava-misy amin'ny fotoana izao dia ity varanaretina Covid-19 ity. Ny zavatra ho ampitaina dia ny hoe inona ny tena ataontsika hoe fiarovana amin'izay. Satria mbola mitohy ilay aretina ka mila mafimafy kokoa izany ny ataontsika hoe toetetra sy ny fomba fiainana eo amin'ny fiarovana amin'ity Covid-19 ity. Rehenareo foana eny amin'ny rehetrarehetra eny, na amin'ny fahitalavitra, na amin'ny radio zany, na amintsika samitsika, na avy amin'ny namana, na avy amin'ny ray aman-dreny, na avy amin'ny ankizy, ny hoe mafy zany aretina zany satria sady misy ny maty, misy koa mahazo aretina ary tsy salama zany. Ny ampitaiko dia ny hoe ny fiarovana tena matotra mba tsy hampianaka an'ilay izy. Voalohany indrindra dia rehenareo ilay hoe sasao ny tanana, tena miverimberina foana izay. Misy ny gel hydroalcoolique dia misy ny savony. Dia faharoa dia misy ny tapimbava moa ny antsoina anazy fa tapinorona sy vava ny tena tokony anarany izay anaovantsika ankehitriny. Voalohany aloha zany dia ny hoe ahoana fa maninona ny tanana. Ny tanana zany dia isan'ny mpitondra
aretina be dehibe raha zao tontolo zao dia avy amin'ny tanana io. Tsy ho tany saika eto fa be dehibe le izy, fo atsika fotsiny dia hoe zatra tena atao fiainana mihitsy ny fanasana ny tanana io. Faharoa dia ny hoe maninona no asiana ny tampina vava tampinorona, satria tokoa dia izao ny piti-drora ny tena ifindran'ny aretina ary miainga eo daholo. Tsokotsika tsy atao amin'ny tanana intsony le izy fa nanampenana ny vava, fa ny lafitsandry zany. Zay izao moa le fietika. Faharoa dia ny hoe piti-drora mipitika mahatonga hatrany 2 metatra hatramin'ny 2 metatra sasany rehefa mipitika, dia lasa zay mahatonga le hoe distanciation, teny fiteny mahazatra, fa milanelana zany rehefa misy olona miatrika ny tena. Piti-drora koa zany dia mazava ho azy fa tonga dia pitika any amin'ilay olona, pitika any amin'ny iresahany, pitika eny amin'ny akanjony, pitika eny amin'ny tarehiny, pitika eny amin'ny reny hoe varavarana, latabatra, pitika eny amin'ny portable, pitika eny amin'ny tablety ohatra. Zay mahatonga ny hoe miarovan-tena isika fa reny zavatra ireny zany tena ifindran'ilay aretina zany. Any amin'ny 20 isan-jato mahery ny pitihan'ny ororo io mampifamindra ny valan'aretina zany. Zay zany ny tena fiarovana lehibe tia nampitaina androany, manamafy efa renareo, fa dia izay fotsiny ny hoe iny ary vavy io zany dia maro atsika soamatsara. Be dehibe ny resaka renareo hoe na misy an'io ny misy kalitao izy io, maro foana le izy rehefa madio izy io ho atsika sasana foana vao maloto izy io. Ny tena izy farafahakeliny indroa isan'andro raha ohatra mahavita, na ny ray mandeha isan'andro isan-kariva zany tsy maintsy voasasa ary pasohina izy avy eo. Zavatra tsotsotra ohatran'izay tiako ampitaina dia azadino zay ire ihany koa dia hoe le tanana tsasikasika tseroa, azakasika amin'ny maso, azakasika amin'ny orona, azakasika amin'ny vava. Zay mahatonga ny hoe le tanana io zany mila madio foana. Sorere tompoko, ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Arabaraina sofina ny tompo ombanao. Izany teny fiaraban'ny anjely zany ry havako no fampiarapantsika manokana no tahin'ny tompo mahatratra ity anio ity, izay fotoam-bavaka iarahantsika indray ato an-tranon'Andriamanitra. Faly tokoa ny fotsika fa nateo raha izay mety fitaintainana, nateo ny fisetona, teo ny fanahina maro samihafa tao anatin'izay volana maromaro zay, ary mbola mitoy kely azy zany ankehitriny dia misaotra ny tompontsika fa lehibe lavitra noho ny fisetona, ny fitahin'Andriamanitra, ka zany no matoy izao atsika ary zany no tonga avantsika ato an-tranon'Andriamanitra. Ka isaorantsika mandrakariva, isaorantsika mandrakizay ny tompo Andriamanitra ny izany fitatana ny mahagaga zany. Fa ny faharoa avako dia misaotra anao, na ianao izay tonga ato an-tranon'Andriamanitra zany, na anao izay any tokantrano any, makasitraka anao ny amin'ny fitiavanao, fa nateo raha ny fahasiaranana iombonan'ny rehetra manerana an'izao tontolo izao, ary isan'izany tsika eto Madagasikara ary na isika fiangonana koa dia mba tao anatin'izany. Misaotra anao, misaotra tsika rehetra no ny amin'ny fitiavantsika ny fiangonana, ny fampitondrantsika mbavaka, fa indrindra ny fanohanantsika ny fiangonana tamin'ny alalan'ireo adidy maro samihafa, tamin'ny alalan'ireo fanomezana maro samihafa zay nataonao. Isaorana anao lehibe zany ry havako, makasitraka anao. Ny tompo tokoa ny mamaly fity satria izay rehetra nataonareo dia nataonareo tamin'ny tompo Andriamanitra zany, ary izy mamaly fity zany. Mampahery antsika ihany koa nefa ry havako fa maro ny zavatra mitranga ety ambany masoandro, misy ny fisentona, misy koa ny fifaliana, misy ny fotoan-tsato, misy koa ny fotoana izay ao anatin'ny fahatsarana. Fa dia mampahery anao ry havako, la empanahany men'ny tompo atsika, na nefen'ny tompo atsika ao anatin'izao fiboany zao, la empanahy zay ny mbola hitombo mandrakariva, ka na ilamina ny tany
na mbola isy arany mety ho fahasahiranana na inona zavatra mitranga ahery mandrakarifotsika noho ny finoanan'i Kristy na amin'ny vavaka na amin'ny adidy na amin'ny fijoroana vavolombelona indrindra amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana any atokantrano eo anivon'ny fiarahamonina any amin'ny toeram-piasana indrindra ety anivon'ny fiangonana. Dia mankasitraka antsika rehetra riavako mankatelo indrindra siganina manokana tamin'ireny moa ny amin'ny fetim-bokatra ary toy ihany koa ny ezaka amin'ny trano fidiovana. Mankasitraka antsika rehetra fa samy sahirana ny rehetra fa nataonareo zava-dehibe ny asan'Andriamanitra. Koa dia miorena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asa fanompoana ny tompo. Dia miraso antsika rehetra riavana ary mifampaherytsika fa mbola maro ny adidy sy andraikitra izay andrasan'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Satria eo ihany ny afitsiko ny valana retina, eo izay mety fahasahiranana terak'izay fa noavitra io mbola tsy fantatra izay mbola hitranga anefa mila mahery mandrakarivotsika fiangonana. Ko ianao izao isika no tanan'Andriamanitra hiara-mientana amin'izany. Ko tanterao izay azon'ny tananao atao ampandrosoana ny fiangonana, azon'ny fiangonana mantanteraka tokoa ma fiangonana fanasina sy fahazavana azy. Isan'ireny ihany koa riavana rehefa ny fanentanantsika hoe na eo ara ny tsy ahafahantsika mankaty am-piangonana tao anatin'izay 2 volan'izay dia samy ianao rakitra ny isam-pianakaviana dia nirakitra confinement izany. Manao tonga eto afaka manao izany ianao, raha mbola tsy mitondra ianao anio afaka mbola hoentinao amin'ny manaraka, manao izay ny atokantrano koa afaka lefa mahazatra izany fa tena zava-dehibe amin'ny tompo sy ny fiangonana ny azahoanao manolotra mba hahafahan'ny fiangonana ihany koa mantanteraka ireo adidy aman'andraikitra rehetra izay antsoroany. Dia ho an'Andriamanitra mandrakariva ny voninahiny fa ny fitahiny sy ny fahasoavany kosa ho amintsika rehetra indrindra fa ho aminao. Farandiavana mpanompon'Andriamanitra izay anohy fianarana ny ampitan-dranomasina dia manolotra rakim-pisaorana raha zafy tsy alonina andehanana mano. Rakim-pisaorana vola 5 alina ariary atolotra amin'ny fiangonana noho ny fahasoavana azony ka noho izany fianarana any ampitan-dranomasina. Dia ny fanahin'ny tompo tokoa ny ariavako no mba tsika rehetra azahoantsika mahantanteraka izay rehetra tandrifentsika tamin'izay rehetra nambara teo ho azy any amin'ny voninahitra. Dia ary sika riavana navao ny fanoloran-tenantsika anatanteraka ny rakitra. Tsarovy mandrakariva fa izay manome am-pifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Firana 570 andininy voalohany sy ny fahaefatra ho fanolorantsika izao rakitra izao an'Andriamanitra. Faranana amin'ny amenina iraina.
Irosoa amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra ary sika ry havana mialohan'ny vavaka sy ny vaky ny tenin'Andriamanitra dia ny fiarahana 570 ny andininy voalohany sy ny fahaefatra no tanterahantsika. Iary vavaka isika tompoko, Jehovah Andriamanitra Rainay Masino, midera sy mankalaza ny anaranao izahay. Fa Andriamanitra velona ianao ary miteny aminay mandrakariva. Ankehitriny ary tompo raha hotoriana sy hovakineto ny teny, dia meteza ianao fanahy masina meno anay tsirairay avy. Tario ny famakiana ny teny mba tsy hisy latsaka izany, ary ny mpanomponao izay izarany afatra kosa dia ianao fanahy masina no ametraka ny teny eo ambavany. Dia misaotra anao izay Jesosy Kristy, aoka hofeno ny teninao izahay. Amin'ny anaranao no angatahana izany vavaka izany. Amen. Iaraka maka ny teny soratra masina tsika toko arak'izay hita ao amin'ny Agay toko 2 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Agay toko 2 andininy 1 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny andro faha 20 tamin'ny taona faha-7 nahatongavan'ny tenin'i Jehovah netiny Agay mpaminany nanao hoe: lazao amin'ny Zerubabela zanaky Sealtiela governoran'i Joda sy amin'ny Josoa zanaky Zozadaka mpisorona be ary amin'ny sisa amin'ny vahoaka hoe: iza no mbola sisa aminareo izay mahita ity trano ity tamin'ny voninahiny taloha? Fa nanao ahoana kosa ny fahitanareo azy zao? Motsy toy ny tsinotsinona eo masonareo ity? Nefa mahereza ankehitriny ry Zerubabela hoy Jehovah, ary mahereza ry Josoa zanaky Jozadaka mpisorona be, ary mahereza ianareo vahoaka rehetra hoy Jehovah ka miasa. Fa izao no momba anareo hoy Jehovah, tompony maro. Araka ny teny fanekena nataoko taminareo, fony nivoaka avy any tany Egipta ianareo, ary ny fanahiko dia mbola mitoetra ao aminareo ihany, koa aza matahotra ianareo. Fa izao no lazain'i Jehovah, tompony maro. Indray makako raha afaka kelikely dia ampiroroiko ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy ny tany maina. Ary ampiroroiko koa ny firenena rehetra ka ho avy izay irian'ny firenena rehetra. Ary ho fenoiko voninahitra ity trano ity hoy Jehovah tompony maro. Any volafotsy ary any volamena hoy Jehovah tompony maro. Ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha hoy Jehovah tompony maro. Ary eto amin'ity fitoerany ity no hanomezako fiadanana hoy Jehovah tompony maro. Luka toko 12 andininy 19 ka hatramin'ny 20. Luka toko 12 andininy 19 ka hatramin'ny 20. Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe: ny tany lehilahy manan-karena anankiray navokatra be, ary izy nihevitra tao am-pony hoe: ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana amorina ny vokatra aho? Ary hoy izy: izao no ataoko, andrava ny trano fitehirizako aho ka hanao izay lehibebe kokoa,
ary ao no amoriko ny variko rehetra sy ny fananako, dia ilaza ny fanahiko hoe ry fanahy manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotroa, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra no arianao. Toy izany izay miary arena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Korinthiana voalohany toko 7 dia ny 10 ka hatramin'ny 15. Korinthiana voalohany toko 7 10 ka hatramin'ny 15. Araka ny fahasoavana nomena ahy, tahaka ny fanaon'ny mpitamarika mahay no nanaovako ny fanorenana, ary ny hafa mandrafitra eo amboniny, nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay narafiny eo amboniny. Fa tsy misy mahay manao fanorenana afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara na hazo na bozaka na mololo eo ambonin'ny fanorenana, dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra. Fa ny andro no ampiseho azy, satria aseho amin'ny afo izany andro izany, ka dia ho zana-toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maritra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny dia handray valipity izy. Raha ho leviny afo ny asan'ny olona dia faty antoka izy, fa ny tenany kosa dia hovonjena, nefa toy ny avy ao amin'ny afo izany. Ray Masino manamasinana ny fahamarinana, teninao fahamarinana. Ho amina mandrakarivany ary avako ny fanahy masina, ilay fanahy nampahery fiangonana hatramin'izay ka hatramin'izao ka ho mandrakizay. Eny zany fanahy masina zany no anokatra ny fonao, andraisanao ny voafafa avy amin'ny tenin'Andriamanitra ka tonganao tokoa hiasa amin'ny tahotra n'Andriamanitra amin'ny fiainanao manontolo. Ry avako manalo amin'ny tompo, lo hevitra izay banjintsika amin'ity anio ity, fa tsy amin'ity anio ity ihany fa mandritra izao volana izao dia ny hoe miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Anisan'ny
fotom-pampianarana protestanta riavako ny filazana fa tandra vady tsy hoditra amin'ny mpino ny asa, tsy misaraka ny mpino sy ny asa. Masaingy izao hafa ny antsika mpino ny fiheverana momba ny asa, hafa zany fijerin'ny protestanta ny atao hoe asa izany. Fa amintsika protestanta, amintsika mpino, miasa tsika tsy sanatria fa voahozina ny asantsika. Tsy hoe voahozina tsika dia miasa, tsy izay. Na koa hoe miasa tsika mba hananana vola, tsy izany ihany. Na ihany koa hoe miasa tsika mba hitovy amin'ny olona rehetra, mba hanana ny maizy azy, mba hanamboninahitra, tsy ry havako. Tsy izany fotsiny ny protestanta. Fa matoa ny protestanta miasa dia satria resy lahatra izy. Fa ilay Andriamanitra hivavahany dia Andriamanitra miasa andro aman'alina, ary porofon'ireny nahariany izao tontolo izao. Porofon'izany mbola nitatana ny fiainantsika ka hatratro izao anio izao. Miasa Andriamanitra ka miasa sika. Fa miasa ihany koa ny protestanta satria resy lahatra izy. Fa ny asa dia endriky ny fitahian'Andriamanitra, ka amin'ny alalan'io asa izay ataon'io no isitrahany izany fitahiana avy amin'Andriamanitra izany. Izany ry havako no ambaran'ny Baiboly iray manontolo. Ny amin'izany hoe ny mpino sy ny asa izany. Asa miaraka amin'Andriamanitra, asa atahorana an'Andriamanitra. Ny Baiboly iray manontolo milaza an'izany. Fa indrindra ny perikopantsika amin'ity volana septambra ity manao hoe miasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Misy hevim-panahy telo ry havana tian'Andriamanitra mba hifantsika ao am-ponao. Tsy amin'izao volana septambra izao ihany, fa amin'ny fiainanao manontolo ka tserovanao hoe manahoana tokoa moa izany atao hoe mpino miasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra izany. Dia ry havana ho jerentsika amin'ny filazantsara araka ny Lioka 12. Lioka 12, ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 12. Lioka 12, 9 ka hatramin'ny 12. Miasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra fa aza manahaka ny adala. Izay ny afatra voalohany. Miasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra fa aza manahaka ny adala. Ny zava-mitranga eto ry havana dia izao. Nisy lehilahy anankiray niantso an'i Jesoa. Dia natsoiny Jesoa, avy ianao Jesoa, fa manana problema zaho sy ny rahalahiko amin'ny fizarana lova. Ka avy ianao mba zarao ny lovanay amin'ny rahalahy. Tsy takatry ity lehilahy ity fa niantondihan'i Jesoa eto amin'izao tontolo izao. Tsy hizara lova akory. Tsy izany natondihan'i Jesoa, fa mbola mihoatra lavitra noho izany. Ka rehefa nanontanian'i Jesoa sy niantso an'i Jesoa ity lehilahy ity, mihoatra noho izany navalan'i Jesoa azy. Ary ny valy tenin'i Jesoa dia ity fanoharana ity. Fanoharana amin'ny lehilahy mpanan-karena. Tsy manana ny ampy, fa manana mihoatra no ny ampy azy. Ary amin'ny tsara famakiana soratra masina teo anao dia fantatrao tokoa fa manana mihoatra no ny ampy ity lehilahy mpanan-karena nanaovan'i Jesoa fanoharana ity. Ahoana moa izany manana mihoatra no ny ampy izany? Ny olona rehetra sahirana amin'izay hohanina. Ny olona rehetra sahirana amin'izay hosotroana. Ny olona rehetra sahirana amin'izay hitafiana. Ny azy kosa tsy masala amin'izany ny problema. Ny azy ny problemany dia aiza no asiako ny vokatra. Kely loatra ity tany fitehirizana ity. Ahoana ny tehirizako an'ireto vokatra be dehibe reto? Samy manana ny olany marina ry havana. Fa ny hafa sahirana amin'izay hohanina, izy kosa sahirana amin'ny fitehirizana. Tsy hita intsony izay asiana ny vokatra izay ananany. Ka inona no natao eo nareo? Noravany ilay trano fitehirizana izay efa nanana ny teo, ka nanao trano fitehirizana lehibe lavitra izy. Hatrio aloha ry havana tsy hita izay maharatsy an'izany. Rehefa mahatsara kosa avianao fa tery ny tranonao, ka hitarinao ny tranonao, inona moa no maharatsy an'izany? Fa manomboka eo amin'izay ny raharaha. Rehefa vita n'ilay trano fitehirizana lehibe dia izao no teneniny: ry fanahiko mitsahara, mihinana, misotro, mifaly. Teo voalosa. Ay izany rehefa lasa tonga nanambe izy, na vita ilay trano be fitehirizana izy, dia lasa ny olon'olona izy. Tsy ny raharaha ny hafa-tsony izy. Tonga no zao ity lehilahy mpanan-karena ity. Ka izany no natonga an'i Jesoa ny teny eto nanao hoe ry-adala. Enjana ry havana izany tenin'i Jesoa izany. Raha ianao no misy olona miresaka aminao hoe mpanabe ianao, na mpampianatra anao no miteny aminao hoe ry-adala, dia mieritreritra anao fa grave izany. Ahoana moa izany adala izany? Ny adala dia olona tsy misaina, tsy mieritreritra, ary ny indrindra mamita tena. Mieritreritra fa mety ny ataony, mieritreritra fa tsara ny ataony, kay ny fanohitra amin'izay ny zavatra ataony. Ary izay no natonga an'i Jesoa ny teny taminy hoe ry-adala. Ry havako malalo amin'ny tompo, ny
tiany Jesosy ambara amin'izany dia zao hoe ny lehilahy toy izany na ny olona tahaka an'izany dia olona tsy mieritreritra n'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra fa variana fotsiny amin'izay daniny kibony sy daniny fony. Amin'izany natokany Jesosy nilaza taminy hoe ry adala. Tanteraka taminy tokoa ry havana ny voalaza ny boky ny ambolana manao hoe ny arena mampiavinavina ny adala. Ary tena zany tokoa ny olona mino an'Andriamanitra, ny olona matoka an'Andriamanitra, ny arena izay avy amin'Andriamanitra ary izay maresy lahatra azy dia mahatonga azy anetry tena sy ahefa be amin'ny asa fanompolo sy hijery ny hafa. Fa ity adala ity kosa dia izay mahadala azy tsy ny eritreritra afa-tsy ny tenan'izy. Ka ilay tombontsoa manokana nananana dia natonga azy avinavina tamin'ny mpiarabelona taminy sy avinavina tamin'Andriamanitra. Ity lehilahy ity tonga amin'ilay fiteny vahiny manao hoe thésauriseur. Ahoana moa zany thésauriseur zany? Ny olona tahaka an'izany dia zao olona miary arena be izy kanefa rehefa azo min'ilay arena be dia ety mirehare fotsiny zany sy lanilaniny amin'ny tsy antony. Ary zany natokany Jesosy niteny taminy hoe ry adala. Ry havako malalo amin'ny tompo, tena fahadalana zany raha ty fampianaran'i Jesosy ity. Tena fahadalana ny fananana fitahiana, ny fananana fananana, ny fananana fahasalamana, ny fananana arena ka tsy ampiasaina araka ny sitrapon'Andriamanitra sy hitsinjovana ny hafa. Zay ny afatra tiany Jesosy voaraintsika ry havana amin'ity anio ity. Tsarovy mandrakariva fa avy amin'Andriamanitra sy fitahiana avy amin'Andriamanitra io fahasalamanao io, io fanananao io, io zavatra anananao io. Mety teny angamba ianao manao hoe ka itsika nge zao mbola ao anatin'ny fibohana ka samy sahirana daholo ka kely ananana ty dia ahoana anaovana azy tsy rafako. Amin'io anananao dia tsarovy fa avy amin'Andriamanitra io. Ary anoany ara misy tsy manana akory tahaka ny heverinao fa kely anananao fa zay omen'Andriamanitra anao dia isaory an'Andriamanitra zany, eto mame voninahitra an'Andriamanitra zany ary hitsinjovy ihany koa ny mpiarabelona aminao. Fa izany ny afatra lehibe tian'Andriamanitra ho fantatrao. Tian'Andriamanitra hiasa amin'ny fahatahorana azy ianao ka tsy hanahaka ny adala fa hanahaka ny endry. Ary Jesosy Kristy manome modely an'izany satria tonga teto ambonin'ny tany izy. Na zay andrin'ny lohany ary tsy hananany. Hoy izy hoe ny amboa manandavaka fa ny zanak'olona tsy manana zay andrin'ny lohany ary. Tena ny asa ny tompo mba ho fanasitranana, ho fanohanana, ho famonjena antsika ary natominy hatramin'ny ainy ary zany teo ambony azo fijaliana. Zany ry havana ny asan'Andriamanitra. Ary asa tahaka zany ny tian'Andriamanitra ataonao koa mba hanahaka an'Andriamanitra ianao ka ahisaotra an'Andriamanitra amin'izay nitahiny ianao ary indrindra ahitsinjo ny mpiarabelona aminao. Fa ny hevim-panahy faharoa ry havana dia amin'ny boky ny Agai toko faharoa. Agai toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Eto amin'ny Agai toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy kosa ry havana dia zao: miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ary aoka ny tenin'Andriamanitra ho fanohitra hitarika anao amin'ny asa, ary aoka ny asa rehetra ataonao dia ataonao ho voninahitr'Andriamanitra. Aoka ny tenin'Andriamanitra ho fanohitra, izany hoe hitarika anao, hampahery anao, ho fefy manodidina anao amin'ny asa izay ataonao ary ny tanjon'ny asa izay ataonao dia ny voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Ary zany indrindra ry havana ny zavatra mitranga eto. Fa ilay tenin'Andriamanitra izay voarainy Agai taminany no fanohitra, no nanentana azy sy nanaitra azy mba hanentanana ihany koa ny zanak'Israely mba hijoro sy hanao ny asan'Andriamanitra. Inona moa ny asan'Andriamanitra rasana amin'ny zanak'Israely eto? Dia ny fanorenana ny tempolo tao Jerosalema zany. Ilay tempolo nataon'i Solomona dia rava, fa tempolo vaovao indray no entsoina ny zanak'Israely eto. Raha teo aloha zany tao amin'ilay filazantsara araka ny Lioka dia trano fitehirizana no natao. Eto kosa indray zany dia fanarenana ny tempolon'i Jerosalema mihitsy ny asa lehibe izay angatahan'Andriamanitra amin'ny vahoakany. Tamin'ny taona 730 talohan'i Jesosy Kristy ry havana dia efa nisy ireo jiosy tonga avy amin'ny fahababoana tonga tao Jerosalema izy. Dia rehefa tonga tao Jerosalema izy ireo dia tena kivy izy amin'ny faravan'ny tanàna, kivy izy tamin'ny faravan'ny tempolo, ka dia niezaka izy rehetra izay tonga tao nanao ny tempoly. Tao anatin'ny 20 taona ry havana izy ireo no nanao ny asa, fa tsy mety vita izany asa izany. Mety maro ny antony. Taon'ny fahavitsian'izy ireo. Ny vokatra miakatra koa dia tena faran'izay tena tsy araky ny mahazatra, kely ny vokatra. Fa ny tena raharaha dia zao, mbola tsy afaka ao an-tsain'izy ireo ny hatsara n'izany tempolon'ny Solomona izany. Mbola tsy afaka atao an-tsain'izy ireo zany hoe vola be sy volamena be, vatsoa, volafotsy be izay nampiasaina nanaovana an'izany tempolon'ny Solomona izany.
dia tsivy ambony andro zareo. Tsika vitsy kely, ny vokatra reto kely, ny asa ataony efangeza be, ahoana ny avitantsika an'izany? Dia nitsahatra ny asa. 20 taona taty aoriana ry havana, tamin'ny taona 20 talohan'i Jesosy Kristy, tonga tamin'ny agay mpaminany ny tenin'Andriamanitra. Nanaitra ny agay ary nanentana azy mba hanentana ny zanak'Israely. Aza andrina nambara eto amin'ity toko 2 ity. Ilay afatra Andriamanitra nanaitra azy ireo mba hijoro ka hamita hanohy ny asa izay tsy vita 20 taona. Ka nitarika azy ireo tamin'izany dia ny tenin'Andriamanitra. Raha ny tsara ny famakiana ny tenin'Andriamanitra sy atao ry havana, ao anatin'ny 9 dia imbalo ny miverina ny hoe hoy Jehova tompony maro, na koa hoe hoy ny tenin'ambaran'i Jehova. Miverina imbalo amin'ny 9 tika zany dia tsotra ihany. Ny tenin'Andriamanitra zany ny tena ivony, ary io ny tena zava-dehibe. Nitarika nyreto zanak'Israely reto tamin'ny fananganana ny tempolon'i Jerosalema. Raharanga ry havana zany hoe asa 20 taona zany mijanona zay ianao vao hanohy azy. Raharanga ry havana zany hoe ao anatin'ny tsy fisina mihitsy ianao ny asa ataony efa goavana. Fa rehefa resy lahatra ny tenin'Andriamanitra izy ireo ary niraisin'izy ireo ny tenin'Andriamanitra mba hitarika azy dia niroso ny asa. Dia tanteraka tokoa ry havana ny voalaza ry amin'ny bokin'ny Salamo hoe fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. Fa dia tena ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny tsilo azy ireo, nanazava ny lalany ary nampahery azy. Azahoany manantanteraka izany asa lehibe izany ry havako. Ary indrindra ry havana, ny tenin'Andriamanitra no nanaitra azy ireo ary nanetsika ny ampotao anatiny, fa ny asa atao dia tokony ho tsara ary atao voninahitr'Andriamanitra, satria ny anaran'Andriamanitra mihitsy no hitoetra ao anatin'izany trano izany. Ary ny fahavitan'izany trano izany nisitrahany vahoaka an'Andriamanitra ny fitahiana sy ny fiadanana. Ry havako malalo amin'ny tompo, izaho sy ianao koa ny zanak'Israely. Nin'izy ireo dia avy any amin'ny fahababoana izy. Nin'izy ireo dia kely ny vokatra niakatra. Izaho sy ianao koa ao anatin'ny krizy sanitaire ankehitriny. Ary izay mbola mety toy amin'izao krizy izao dia mbola mety mafimafy. Kanefa ho asa ianao mihitsy zany afatr'Andriamanitra zany. Aza kivy ianao amin'izay mbola be ny adidy mbola miandry. Aza kivy ianao amin'izay fanarenana mbola atao eto amin'ity firenena ity sy eto amin'ity zao tontolo izao ity. Aratra any amin'ny isa-tokantrano ary zany. Aza kivy amin'izany ianao. Fa io tenin'Andriamanitra efa novakianao hatramin'izay ka hatramin'izao io, vakio mandrakariva sy mandrakizay. Ary tsy vitan'izay vakiana ihany sy ianona, fa tena ampiaro amin'ny fiainanao. Fa tahaka ny nahafanohitra ny tenin'Andriamanitra ho an'ny agay sy ny zanak'Israely, no atonga koa izany tenin'Andriamanitra zany mba ho fanohitra ao anao. Entinao mampandroso ny tokantranonao, entinao mantanteraka ny asanao amin'ny fiainana andavanandro, fa indrindra iarahantsika mampandroso ny fiangonana sy ny fanjakan'Andriamanitra. Tsarovy mandrakariva ry havana fa mahatonga Andriamanitra ny antso sy ny antso anao dia misy asa, misy adidy lehibe andrasan'Andriamanitra amintsika. Eny, fa na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra azy izaho sy ianao. Ny angatan'Andriamanitra dia izao: maherezy ianao amin'ny asa ataonao, aza misaraka amin'Andriamanitra ianao, ary miasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Ilay fatahorana an'Andriamanitra mba io toy havana dia tsara ihany mba azava amintsika. Misy karazany roa ny tahotra. Ny tahotra voalohany dia ilay ambaran'ny teny latinina hoe tremendum, ny avian'ny teny frantsay hoe trembler. Zany hoe ilay tahotra mampandositra, mampilefa rehefa mahita zavatsarotra na zavatra tsy ampozina. Fa ny dikan'ny tahotra faharoa koa dia zao hoe avy amin'ny teny latinina hoe fascinosum, avy amin'ny teny frantsay hoe fasciné. Zany hoe ilay tahotra mahatonga anao ho liana, mahatonga anao ho anantona ilay zavatra tsara sy tianao. Ary ty lafon'ny faharoa ty havana, ilay tahotra an'Andriamanitra ambara eto. Ny olona matahotra an'Andriamanitra dia olona liana amaka ny tenin'Andriamanitra, liana amin'ny fitiavan'Andriamanitra, liana amin'ny fanompona an'Andriamanitra, te hanantona an'Andriamanitra mandrakariva izy. Na inona zavatsarotra, na inona manahirana azy. Afaka malalo amin'ny tompo mampahery antsika izany tenin'Andriamanitra zany. Fa tsy lavitra antsika ny tompo. Eo akaikitsika ny Baiboly, eo atanantsika ny tenin'Andriamanitra ary Jesosy Kristy rahateo. Ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo dia manatrika antsika mandrakariva. Aza misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ampiaro amin'ny fiainanao io tenin'Andriamanitra vakianao fa hitanao tokoa fa anova ny fiainanao Andriamanitra amin'ny alalan'izany teniny izany. Koa miasa mandrakariva amin'ny tahotra an'Andriamanitra. Ary aza donona fa ny asa dia endriky ny fitahinan'Andriamanitra. Fitahin'Andriamanitra anao ary avamiko sy avaminao ny tahin'Andriamanitra ny fiangonana sy izao firenena nametrahan'Andriamanitra antsika izao. Ny efim-panahy fahatelo ry havako dia amin'ny bokin'ny Koritianina voalohany toko 7. Koritianina voalohany toko 7, ny andininy 10 ka hatramin'ny andininy 15. Ndresantsika teo ny fananganana trano fitehirizana. Teo ihany teo ny tempolo tao Jerosalema.
ty fahatelo tendreny dia Saint Paul dia nifananganana ny fiangonana tao Korinto. Trano fiangonana tao Korinto. Lohevitra ambara amin'izany dia manao hoe miasa amin'ny fatahoran'Andriamanitra fa mbola ho tsaraina ianao. Miasa amin'ny fatahoran'Andriamanitra fa mbola ho tsaraina ianao. Fomban'ny Paul moa riavana no manao kisarisary amin'ny fitoren'ny filazantsara hita amin'ny epistiliny zany. Eto izy dia manao kisarisary amin'ny fanaovan-trano anoharany amin'ny fanorenana ny fiangonana tao Korinto. Ka ao anatin'izany fanaovan-trano zany dia izy Paul no arsitekta izay manao ny fototra ny trano, fa ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra kosa no mpiara-miasa aminy manarina an'izany trano zany, manangana ny trano, manisy biriky ao anatin'izany fanaovana ny trano zany. Nambaran'ny Paul mazava tsara riavako fa ny mpino tsirairay avy dia samy tokony hitondra ny anjara birikiny amin'izany fananganana izany fiangonana izany. Na izy na iza, na inona fahalalany, na inona fananany dia manana anjara biriky avokoa ny tsirairay avy ao anatin'ny fiangonana amin'ny fananganana izany fiangonana izany. Ambaran'ny Paul mazava tsara ny fototra efa vita. 12 volana izy nijanona tao Korinto nanamboatra ny fototra, ary ny fototra ambara eto dia tsy hafa fa Jesosy Kristy ilay vato fehizoro. Ny fototra ambara eto dia tsy hafa fa ny fitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ny andrasan'Andriamanitra kosa dia ny mpino tsirairay avy ny tondra ny anjarany biriky amin'ny fananganana ny fiangonana, fa indrindra ihany hitondra ny anjarany amin'ny fampielezana ny filazantsara an Jesosy Kristy. Ao anatin'izany asa zany nefa dia manambara tsara Paul hoe mbola ho avy ny fotoana tsy maintsy hiatrika fitsarana, mbola ho tsaraina ny asan'ny olona rehetra amin'izany fananganana ny fiangonana zany. Takatsika moriavana rehefa manao asa lehibe tsika tsy maintsy mamaka bureau d'étude ihany tsika alohan'ny asana mba mijery ny asa, manao tombanesaka, dia rehefa vita koa ny asa dia tsy maintsy tsaraina koa ny asa. Tahaka an'izany mihitsy riavana no ataon'ny Paul sy ny namany eto amin'ny fananganana ny fiangonana. Ary rehefa vita ny asa dia tsy maintsy mbola ho tsaraina ny ataon'ny tsirairay avy. Ho avy ny fitsarana Paul dia zao ny zavatra mitranga. Raha tsara ny asa vitanao, vita soamatsara ny fiangonana, dia andray valim-pity avy amin'Andriamanitra ianao. Raha sanatria ratsy kosa ny asanao dia tena faty antoka lehibe ho anao zany. Fa ny didim-pitsarana hoy Paul tsy any an-danitra ihany fa manomboka eto tany ny didim-pitsarana amin'izany. Raha ratsy ny asanao dia faty antoka anao ary emberimaina ho anao izany. Ary dia manamafy zany indrindra riavana ilay obolana Guinéana anankiray manao hoe arakaraky ny fomba namelaranao ny fandrinao ny atorianao eo. Arakaraky ny amelaranao ny fandrinao no atorianao. Zany hoe raha ny velarinao tsara, namboarinao tsara ny fandrina dia ho tsara torimaso anao, ilamina tsara ny torimasonao. Fa raha tsy namboarinao ny fandrinao dia miomana tsara ianao fa tsisy torimaso vanina ho anao. Ny tiany ambara amin'izany dia zao hoe zay nafafinao no jinjainao. Ny olona tsirairay avy dia mijinja izay nafafina. Ary ohatra riavana ny fotoana omen'Andriamanitra anao, ahafahanao miasa ny asan'Andriamanitra, ahafahanao miasa ho an'ny ankonanao, ahafahanao miasa ho an'ny firenena. Fa fotoana lehibe andrasan'Andriamanitra aminao zany, ary tombotsy lehibe ho anao manatanteraka izany asa izany. Riavako malalo amin'ny tompo malasa ny eritreritra tokoa zany tenin'Andriamanitra zany. Mampandiny tena antsika tokoa zany amin'izao vanim-potoana izay mampitoreo ny olona, mampitaraina ny olona fa very asa, tsy misy ny asa, inona no atao, ny fahasahiranana nefa eo. Riavako malalo amin'ny tompo, tsarovy mandrakariva fa manana hevitra hiverana anao ny tompo, tsy hevitra hitondra loza akory fa hitondra fiadanana. Ka amin'ny asa izay efa vitanao rehetra, amin'ny asa kely izay mbola nanao, mbola ho avy ny asa lehibe izay omen'Andriamanitra anao, votao tsara ny asa ataonao. Raha tsara ny asanao hatramin'izay ka hatramin'izao dia toy izy mandrakariva izany fa tsara. Raha hitanao kosa fa ratsy ny asanao, mbola manam-potoa ianao ankehitriny, areno zany. Aza mitady izay mbola tsy hitany masonao fa izay asa omen'Andriamanitra eo anatrehanao alo, tsara ao zany, areno zany. Raha zara fa vita ny asanao dia lao zany fomba zany. Fa ny mampinompino indrindra mahaprotestanta atsika riavana dia olona miasa tsara tsika tahaka n'ilay Andriamanitra izay vavahantsika. Koa mampahery anao ary riavako, mahereza amin'ny asan'Andriamanitra, mahefabe mandrakariva amin'ny asa fanompoan'Andriamanitra, fa tsy hotrisy valim-pity avy amin'Andriamanitra ianao. Tsy any an-danitra ihany no andraisanao izany fa dia ny etỳ tany. Ary rehefa miasa ianao dia ataovy asa tsara ny asa ataonao tahaka ny nataon'Andriamanitra izay vavahantsika. Rehefa nahary zao tontolo zao izy dia hitany fa tsara zany. Mampahery anao ary riavana, miasa mandrakariva amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Aza manahaka ny adala fa tahaka ny endry. Faharoa, aoka ny tenin'Andriamanitra no fanotra hitarika anao amin'ny asa, ary ny tanjona dia zao,
ho voninahitr'Andriamanitra. Ary ny fahatelo farany, tsarova fa mbola ho tsara ny anao amin'ny asa ataonao. Ka raroty ny andro azo anao vatsoa, ary raroty ny fotoana omen'Andriamanitra anao, atsarao ny asanao, ary fitao zany mba ho voninahitr'Andriamanitra io ihany. Ho azy any ny voninahitra. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika. I Andriamanitra rainay izany an-danitro, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Ilay tompo tianay izay tsy lavitra anay fa eo anilany mandrakariva. Ilay tompo tenin'Andriamanitra tonga nofo ka miara-monina aminay mandrakizay. Misaotra indrindra tompon'ny amin'ny teninao, ary ny angatahana indrindra dia ny fanahy masina tomponombanay. Azahoanay mivelona amin'izany teninao zany. Ka amin'izao sisa izao dia hiasa mitahotra anao tokoa izay Andriamanitra, ka ianao Kristy no tahafinay amin'ny fomba fiasanao. Indrindra ho raisinay ho teny faneva, anositra anay sy hitarika anay amin'ny asa ny teninao Tompo. Ahatonga anay ho vonina sy tanteraka ny andro any volana amin'ny taona, hiatrehanay ny fitsaranao indrindra amin'ny asa izay vitanay. Tompo tianay eo, indreto izay manavao ny fanoloran-tenanay. Hiasa ho anao, ampandroso ny ankonana, ny firenena, indrindra fa ny fiangonanao. Aza rehetra ataonay Tompony, dia ho voninahitry ny anaranao koa aza mahafoina mahasaraka anay. Fa tatany sy vombiny mandrakariva sy mandrakizay izay ary ampianaro Tompo. Eny ampianaranay isan'andro ny teninao, fa vonina hianatra sy ankatoy izany zahay. Eny ry Tompo Andriamanitra io, ao anatin'izao ame-anara-pahasalamana izao, dia tsy adinonay ny mivavaka ho an'ireo rehetra sahirana ny rehetrarehetrany. Ao ny marary, ao ny mahantra, ao ny manana olana saro-bahana. Tompo tio, tahaka ny nanafahanao ireo olona tsy salama fahizay, tahaka ny nampaherezanao ny zanak'Israely fahizay nanao asa mahagaga namita ny tempolonao. Zany koa Tompo ny irinay mba ho taterahanao amin'ny vahoaka malagasy rehetra, eny tsy ny malagasy ihany famponina eto amin'ity firenena ity sy manerana an'izao tontolo izao. Ka tsiarovanay tokoa fa Andriamanitra tena tianay ianao, Andriamanitra miasa ianao, ary anisan'ny asanao ny famonjena sy ny fanavotana anay. Hiala amin'izao lavaka mangitsokitsoka izay misy an'izao tontolo izao, ary ao anatin'izany koa ny firenenay. Koa jereo manokana Tompo ireo tsy salama, ianao nampahery sy ampitraka azy ireo, na manatrika eto izay ankehitriny na any amin'ny isa-tokantrano, mba ame fahasalamana sy hery azy. Indrindra Jesosy, andreo marary ny Covid-19, ianao namelombelona ny fanantenanao anatin'izy ireo, ka tsy arova amin'ny fahatsy ny aretina kory ny Tompon'ny teny farana. Fa ianao Jesosy, ianao le alfa sy omega eo anilan'ny mandrakariva, ary ianao no talaonay Tompo, mba merina ny tsy salama rehetra ho amin'ny fahasalamana. Dia ampaherezo Jesosy ireo rehetra izay mikarakara ireny tsy salama ireny, ireny sahirana ireny mahantra ireny, na mpitsabo zany, na mpiasa fanjakana zany, na fiarahamonim-pirenena, indrindra fa ny fiangonanao. Mba atsiarovanay tokoa fa miara-miasa aminay ianao Tompo, ameriny ireny olona ireny amin'ny endrika tahaka ny naharinao azy Tompo, dia endrika tsara tokoa tahaka ny endrika ao Andriamanitra. Tompo tianay misaotra ny amin'ny fitahiana izay nomena ho an'ny tsirairay avy. Ianao ny Tompo nombanay mba azahoanay mampiasa zany tokoa, hitsinjovana ireny mpiarabelona aminay ireny, fa indrindra hitsinjovana ny asan'ny fiangonanao. Ny fiangonanao izay entinay ambavaka manokana ankehitriny, satria mandalo fotoan-tsarotra tahaka ny fikambanana rehetra manerana an'izao tontolo izao.
ianao Jesosy nomba ny fiangonanao rehetra ny tambavatan'ny tafo zany na hatrany amin'ny ambanivohitra lavitra rehetrarehetra any atsiarovan'izy ireo tokoa fa anao ny tompony tany sy rehetra ho aminy ary ny fiangonana dia tenanao Kristy tompo miatoraka aminao ary izahay ambiny ny fiangonanao amin'ny ety manana rehetra na amin'ny lafiny ara-panahy zany na amin'ny lafiny araka olona izany na amin'ny lafiny fotodrafitrasa sy fitaovana zany indrindra amin'ny lafiny ara-bola entina mitoro ny filazantsaranao entina manarina ny firenena sy ny mpiarabelona mba isehoan'ny voninahitra ao tompo tiana eo tsy jovy manokana izao fiangonanao izao ireo sampana sy fikambanana ao aminy ireo komity sy vao miara-maro samihafa ny biraon'ny fiangonanao sy ny biraon'ny sampana izay rehetra manana ny raikitra amin'izao fiangonanao izao manomboka mitandrina mivady sy ny ankohonany zany ka hatramin'ny ankohonany lolona sy diakonina rehetra sy ny mpandray ny fanasan'ny tompo eny ny mpiara-mivavaka rehetra samy ahatsiarona izay rehetra tompo na ny tokantrano ny ato antranonao fa Andriamanitra ny isam-pianakaviana ianao Andriamanitra ny fitahiny ianao Andriamanitra miasa ianao ka anisan'ny asa ataonao koa ny anananay ny fiadanam-po ary ny fiadanana mba azahoanay miaina sy mizary zany koa amin'ny mpiarabelona aminay dia ambiny tompo ny fiangonanao amin'ny fitsinjovany reny mpiarabelona reny tokoa mba ho tena fiangonana honena tokoa ka merina ny maro ambalanao ny tompo tianay io mbola maro ny vetsivetsipony tsirairay avy na amin'ny fianarany zany ho amin'ny mpianatra ho amin'ny asa zany ho amin'ny mpiasa eny ry tompoandriamanitra amin'ny fiaina tokantrano amin'ny fiainany tsirairay avy amin'izay rehetra fikasanay tompo na dia eo aran'ny fisentonana no ny valana retina aza velao kivo izay tompo fa ahatrako ao mandrakariva ary ny teninao nampahery sy hitarika anay amin'ireny vina maro samihafa fa nentinay mbavaka taminao reny ary isan'izany tompo izao vetsivetsonay amin'ny alalan'ny vavaka mangina izao mianoho ny vavakay tompo zany tompo no vetsivetsomponay na ho an'ny firainany tsirairay zany na ho an'ny fiangonanao sy ny firenena dia tianay tompo ny ampiombony zany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianaranao hoe isaoratsay amin'ny fataterana fantompoavana izao ny voninahitra voatotoryany fa ny fitahiny ny fahafaharosa omba tyarehetra tatranomanandro indrindra fianararehetra ny sokatrano mba efatsika be anazy sakely tompo amitsika amin'ny fatahoranazy amaranatsika ka tozozonamatsika ny rahafaherytsitsitsitsy Nindini fai om fiangonan'ny fiangonana no fitsangana ao inay atoto Kristo. Iara-miasina raisanao ry avako ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe
koa tomoera tsara ary azony ny fampianarana izay nampianarana anareo. Ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika ny fampionana mandrakizay sy ny fanantenana tsara amin'ny fahasoavany no ampionana ny fonareo sy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra ho voninahitry ny anarany. Amen. Petraka anareo hariva afaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.